miala tamin'izay fomba amam-panao taniko ny sampy taniko zany no namety indrindra lay tononkira mba sokafo ray firananao mazany koa ilaina nandray rehefa mba mianatra azy loatra masina matory ny hira reny nomeny tompo dia natao hiaarana mozika toandriamanitra reny dia ny faharoa amin'ny fahiraka amy efapolo amy fitonjato lay fikiran'ny hiram-pirenen'ny anglisy fa tononkira natao hitaomana antsika anomboan'andriamanitra dia meniny faharoa ho vainy fombanay ho fohy taninay ny sampony ho fohy taninay ny sampony omeo fo marina azy rehetra zao ka dia mba hiantrao ny nosinay zany hialana amin'ny sampy nanalana ny abrahama tany amin'ny taniny mba afany manaraka an'andriamanitra dia ilay hira fifonana mahazatra antsika indraindraiky hira fahasivy amy efajato mahaterikely andininy faharoa sivy amy efajato andininy faharoa indrisina notaka mendrika ho faty sy very zahay naninona zanay ny razanay dia nanompo ny matika narahinay iray ajereo ka dia vojeo mba ho zanakao zahay miondrika izao dia zany fahafoizana izany zany fialana any amin'izay nisy azy zany nataon'andriamanitra tamin'ny abrahama mba ankanesana amin'izay tany aseho ny azo mbola tsy fantaneakory miala amin'ny taninao miala amin'ny havanao tarazo mianakaviana misy tarazo sarotra hialanao nefa manohitra ny sitrapon'andriamanitra hiala amindray ho hitompo raha antsen'andriamanitra io azay tena tany mafy am'izany ary fantatsy ny zanakakady fotsiny rehetra zany hoe miala tao ary dia mialana tao zany tarazo mianakaviana rehetra zany ny ray tamin'eny saika sarotra dia tantaraiko anao zanako asa eto telomirahalahy reto efa naresina fantatra sy natsiano ny tantarako anao zany ray monja fambenibeny azo tantarako no ilay sampy taizany dadanay anay amampimasy azy dia tsy azo mikasikareza tsy azo tapahina ny voloko avony tapahiny io ka anao zava-dehibe tamin'ny fianokany tonga dia efa échec no fa nadina dia tapahiny vita tsy afaka anao zay tarazo zany tarazo trampy tarazo ny fampona ny sampy tapao volo zanako ry malavo ary tamin'izany lorako tena ho an'ny tompo enina amin'ny fitopolo amy sivinjato sy arivo tao amin'ny klasement tao narbita am'izany vo vita tonga tafaverina avy tany amin'ny grand envie nambe filo nandraisako amin'ny tompo ao tafaverina avy tany nandebiso tonga tao klasement nataoko voalohany tonga dia niantso namany tapao volo sady mivavaka am'izany tompo misaotra anao fa natsenao miala tamin'izany sampy rehetra tapahako ny anaranao ny volo dia tapahana nanomboka teo mahazo manam-paboly zao boko sy tsara zao misaotra n'andriamanitra miala amin'ny havanao hoy tompo miala amin'ny tranony rainao zany koa misy fomba fitaizana misy mahasolotra zay taminanao ny mémoire na maîtrise en biologie no anisany na makafakana zany fomba mampanao teto Madagasikara zany fomba ny fianakaviana amin'ny fandratsinana Madagasikara misy zao zava-doza zao ny zazavavy amin'izay faritra zay tsy aosako anareo tsy misy avaratra amin'ny tomasina zany fa misy mizara rombako izy io misy atsimo tomasina atsimo tomasina avaratra tsy mahazo manambady ny zanany vavy tsy mahazo mandry amin'ny lehilahy hafa ny zanany vavy raha tsisy ray aloha mandry azy mandry aminy voalohany zava-doza
zany fanao tamin'izany faritry zany zany eto zaho makataka amin'ny tompo zaho vavaka amin'andriamanitra mba efa hovaona zany fomban'ny fianakaviany zany miala amin'ny tranontrainao dia nandrehan'io ny olona mafantatra ny olona fiantsonan'ny abrahama ny olona nisy ny tena hoe rehefa tsy n'andriamanitra ialana daholo ndrindrarehetra efa lasa ny zavatra taloha rehetra dia miverenanao Genesis toko faharoambin'ny folo fa fantarikely i abrahama raha natsion'andriamanitra nentiny niaraka taminy lota zana-dralahy nareo izany tamin'ny texte teo lota koa niaraka taminy saray vaty nentiny niaraka taminy momba azy reny a mahakasika ny fiainany reny a nentiny niaraka taminy ny fananana zay azo atao harana zay ialana nentiny niaraka taminy ny mpanompo ndrehetra atao nentiny niaraka taminy misy zany a zavatsoa efa nomen'andriamanitra anao talohan'ny antsonanao tsy reny akory ny ialana ohatra alohan'ny antsonanao ianao mianatra alohan'ny antsonanao ianao ny zavatra anao mihitsy mahakasika anao mihitsy tena anao mihitsy dia tsy ariana reny tsy ialana reny reo ny amin'ny abrahama nentiny niaraka taminy mafantarika zay zany inona zavatsoa ao aminao napetraka andriamanitra atao aminao fa ianao io antsoin'andriamanitra iny misy zavatsoa ao aminao ao hiveratry ny tevaveo fa misy zavatra-tsy okotany ialana azahay tena ny aina amin'izany misy zavatra tsy maintsy nialana dinay ho an'ny jeune le teo ho an'ny rehetra ohatrany hoe manam-pabory ve fa lay fanao sampy dia nialana tapahana ny fo maity ho an'ny jeune efa isaky mianatra akadekomena zany aho dia averiko aminareo izy ty fony mbola tsy mino aho mbola tsy kristianina aho ary am'sasany tokony akabotokoa ny tena dia hoe diavo tena zany manao fotsy niazakazaka nandrosobe tany amin'ny ara-maso io fa tsy nafatariny inona tsina tamin'izany rehefa nanatena ho an'i Jesoa aho fantatro avy tao amin'nakana fanahy an'i Jesoa dia natao
zany nataon'Andriamanitra avy aminao no hitahina amin'ny firenena rehetra izay miaino teninay mandray tena mpitondran'Andriamanitra anay tahaka nandray ny finoana nentin'ny Abrahama naraka an'Andriamanitra fitahin'Andriamanitra fa izay sanatry manosina anay Genesis 2:20 dia Andriamanitra manisy fa tsy za mandrakely zany amin'izao dia misy fihetsika fahafa ny ampoany izy bebao reny dia mifamafanatina miavana famerahelo sika afatsika miara-mandroso amin'ny fanontona fa tsy mitazotazony zavatra ohatra zany ka sanatria ianao voafy amin'ny anaovan'Andriamanitra an'olona dia natsitovon-tena zany evero fiantsoana anareo dia mametraka ianatreniny ao amin'ny lelamozana i Jesosy mitsaona toko fahafolo i Jesosy lelamozana anankiray izaho mpiandry tsara manino hoe manoatra ny aina amonjy ny ohatry ny mapetraka amin'ny lelamozana anankiray aho ifonako amin'ny tompo fa tsy nahavita zany aho tsy vitako izay nataon'i Jesosy marina ny teny tompo hoe tsaona toko faefatra-polo hoe izay mino ahy ny asa taoko nataoko ary anao asa ny meno zany azy satria izaho makany amin'ray izy makany amin'ray io a mangataka ho ahy mifona ho ahy mangataka mitombo mbanomesany fanomezym-pahasoavana ho ahy mba famonano asa mihoatra lavitra no rehefa nataon'i Jesosy hoe marina zany teny tompo zany fa ny fomba fianasana nataon'i Jesosy ny andrasan'ny ondriny tsy vitako ifonako amin'Andriamanitra ary ifonako aminareo zanako rehetra mety misy mahatsiaro any hoe izy tamin'izay nataoko taminareo andrasanareo sy nitadiavinareo tamiko fa tsy vitako ifonanaka fa tsy Jesosy aho fa mianatra mandraka ankehitriny mbola mitady hiaroko ahoana ry tompo mba ahafahako miandry ny ondrinao tamin'izany na rehefa herintaona sisa zao aza mbola mikaroko an'izany ahy afahana mba manao izay nataon'ny mpiandry tsara na tsy mitanja lelamozana Jesosy mavesatra dia mavesatra amin'ny teny Hebreo hoe kabota ny tompo kabota izay mianaka amin'ny voninahitra ny dikany mavesatra dia mavesatra ny voninahitra ny tompo amin'ny fanontony nanorany tena hatrany ny ainy zaho tsy nahavita mahefa kely mitsikivana ty le lelamozana ipetrahako amin'ny fantoko anatrehan'i Jesosy ny mianatra ary ny mampita zany fanahy ny fanontony zany amin'ny ranomasina mba mbola manohy ny zana fanontony evero ny fiantsoana anareo ary eo indrindra amin'ity korintiana voalohany toko voalohany dia mianatra an'izany hoe evero ny fiantsoana anareo naverimberiny apôstôly Paoly ary navaka vahany tsara hoe tsy firy ny olon-kely ary tsy firy ny olona mahery tsy firy ny avorazana fa ny adala amin'izao tontolo izao ny fidin'Andriamanitra ampahamenatra ny endry mba tsy hisy olona mihevitra azy zany fahotana hipitanana zany za mahay za olona manana diplôma be hoentiko hanao ny asa dia lasa mbola ihany amin'izany io lazan'ny apôstôly Paoly ny adala ny
tsara aminao haefako izay efa niantsonao azy ao. Ka raha ho avy ny fotoana, tsy maintsy hijanonana amin'izany fitondram-piangonana. Tsy ny fitondram-piangonana ny tompo no hany ny antsonao. Fa ilay fitoriana ny filazantsara anao, ilay filazantsara ny famonjena.